Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray miala tsiny kely fa taha tamin'ilay fotoana ny fanomezana androany fa misy dossier toko sokafako dia tsy voasokatra mihitsy ilay izy eto amin'ny ordi eto fa ao amin'ny telefona. Araky ny fanapanantenaiko dia mbola hiresaka hatrany ny osoka izay nitranga tamin'iny fifidianana iny niresantsika eto. Dia misy miteny fa inaka ny ilana an'izany, fa inaka izany no hitansanan'izany fa izy efa lany, inona ny andeha atao, hitory aiza, hanao recours aiza, angatsy efa nahazo ny azo raisina fa tsy mitombina. Dia hitanareo moramora kokoa amin'ny saintsika ny manaiky hoe tsy ara-dalàna ny nahalan'iny raha fantatritsika ny pirofo, raha nanantsika le pirofo no hoe tenenina fotsiny hoe tsy lany izy, satria be dia be no miteny hoe lany izy satria tsika tsy nifidy. Tsy izay ny nampalany azy tompoko, tsy isika tsy nifidy ny nampalany any Andrarajoelina fa no izy nangala-bato. Ka na nifidy isika na tsy nifidy isika ny hala-bato tsy maintsy nandeha ihany. Azonareo, izay zany no tiako avohitra, izay no tiako azavaina, izay no tiako hiditra ao anatin'ny saintsika ary izay no tiako andraisantsika fepetra ho an'io firenentsika io. Tsy hoe andao hitory, andao efa fantatsika fa le fitsarana mitsara fifidianana dia ny HCC efa nanao ny azo raisina fa tsy mitombina. Fa ny fitsarana ao anatin'ny saintsika, ny fitsarana eny amin'ny vahoaka, ny fitsarana sy ny famakafakana ao anatin'ny lohantsika, ny ataontsika ny jugement any malagasy tsirairay avy dia afaka mbola mandinika raha filohan'ny Madagasikara ve Andry Rajoelina sa tsy. Averiko ihany aloha fa tsy afaka ny ho filohan'ny malagasy izy satria izy efa tsy malagasy intsony. Tsy afaka ho filohan'ny malagasy Andry Rajoelina satria izy efa tsy malagasy intsony. Raha io zavatra io no ekentsika dia lasa jurisprudence io ary izay koa tsy anaiky fa ny malagasy rehetra izay nangataka naturalisation zany dia tokony tsy very zo fa nahoana no izy no ekena. Fa ho manaraka an'izay averiko ihany satria misy olona dia manao ohatrany hoe mampangotsingotsika ny mpanohitra sy ny malagasy rehetra hoe nareo tsy nifidy ny nampalany azy fa raha mba nifidy nareo raha nanao campagne ianareo dia mety tsy lany premier tour izy. Na premier tour io na deuxième tour io efa io no valiny fifidianana izay neritreretiny Andry Rajoelina. Efa io ny valim-pifidianana neritreretiny CENI. Efa io no valim-pifidianana nomanina nandritra 5 taona ho avoaka amin'io élection io. Maninona ny lazaina hoe tsy isy deuxième tour iny satria tsy manana budget amin'izany ny fanjakana. Tsy ampy ny vola teo am-pelantanana nanaovana deuxième tour fa tonga dia premier tour dia vita foana. Ary efa nomanina hoe ho gonfleny ny isa any aminazy ary ataony 010101 ny olona rehetrarehetra. Hitantsika tsara fa na dia mbola tokony $7 amin'ny toerana izay tena misy olona. Dia misy bureau de vote izay tsy misy olona. Le averiko ihany 2900 bureau de vote no tsy m'existe, tsy takory ao anatin'ny eny amin'ny ataontsika hoe physiquement fa nasiana PV dia nasiana résultat fotsiny. Ary misy ny fahina moa dia ny fanadihadiana izay nataony namantsika Jean-Luc Razanamihoatra izay asehoko anareo ento. Vadikako kely ny caméra. Io Jean-Luc Razanamihoatra omeko antsika ny lien rehefa avy eo dia manazava izy fa
fanala. On a quoi, voilà. Tam 2018, ya. Dans ce cas, les bébés sages. Monsieur là, merci, pizza. Nombre de bureaux de vote, tam 2018, 24 846. 2023, 27 375. Araknisa nommé HC Sinseni. Niapi 10,18% zay. Tsy miditra détail be tsika fa ho lazaiko fotsiny. Ny inscrit 9 912 500 tam 2018 de 11 043 836 2023. Niakatra 11,41%. Ni taux de participation tam 2018 la Seine 48,10%. Ni tamni 2023 46,36% aussi c'est HC à 46,36 aussi c'est CENI. Ni votant tamni 2018 4 767 000. Ni votant tam 2023 5 119 000 et quelques. Il y en a refait des minoués. Il y en a refait des minoués. Tam 2018, ça n'a pas beaucoup nous l'a fait nous n'amsao. Na refait ça des mille ne fani 80% nous la tinfidi. Naona nous la saina fanaïta voix suffrage exprimé 5000. Ah non, à votant 5 119 000 ni senis ni HC. Ni HC mozanti na mokaïsa fa ni senin na mokanu. Ah, na mokadol. Na moka nombre de votants dol na senina ni HC mais à la tindine. Te le suffrage exprimé amniwa diawe 4 848 000. Miamp 4% zan tam 2018 et mino asan fenareo. Io asewa kiwe tamni 2018 sika BTP na den fidia tam 2023 vitske nous lan den fidia nefa de la saina fa niampo nous lan fidi. Io lu san defa tsy normal la zavatra tenenina fa ato tsika de mahita faritra mena be. Ni nombre de bureaux de vote aviato. Ny taux de participation anatin'ireo bureau de vote reto aviato. Hitatsika amin'izao fa lazaina fa misy taux de participation hatrany amin'ny 100%, 102% any amin'ireo toeran'ireo. De lazaina fa jusqu'à 40 à 96% reo taux de participation. Ireo le lazaiko hoe nofenona fotsiny ny bureau de vote amin'ny faritra Androy. Tany amin'ny faritra Androy no marihana fa tena be de be mihitsy ny bureau de vote fictif. Manomboka eto amin'ity tsika mijery hoe de 50% à 196%. Misy hatrany amin'ny 120 à 196% ny participation anatina bureau de vote anankiray. Misy hatrany amin'ny 110 à 119%. De 100% ony 234 bureaux de vote. Reny zany les bureaux de vote nofenona. 100 à 109%, 139 bureaux de vote. 80, 90%, 436 bureaux de vote,
90%, 99%, 668 bureaux de vote. Ohatra omeko fotsiny io fa izany ny zavatra nisy dia ilaza zareo hoe lany tamin'ny 48%. Misy miteny hoe rehefa tsy mihina ny chiffre ianao dia makanesa hono ety mamerina manisa. Efa misy olona manisa any. Tsy voatery hoe izaho mandeha any dia voaisa le izy. Raha izay. Tsy voatery hoe tsy maintsy mandeha ao amin'ny CENI na ao amin'ny HCC fa efa hainay maka ny données ao amin'ny CENI. Ary ny ao amin'ny HCC no ialana tsiny amin'ny HCC fa no verrouillen'ny HCC ny sitiny tsy manome données izy dikan'izay tsy miverifie, tsy miverifie akory izy. Faharoa, ianareo ve dia mieritreritra tao anatin'ny 5 andro dia vitan'ny HCC ny namaky an'ireny PVBDB tonga tao aminy, tonga tamin'ny camion, tsy camion, tonga tamin'ny le bus classe. Les bus classe reny. Tadinareo le bus classe mitondra le PV-ny HCC. Dia vitan'ny HCC ve ny namaky an'ireny, vérifier, comparer, nanao napiditra ny données tao. Tsy navita an'izany izy fa ny données an'ny CENI fotsiny nalainy na le lazaiko hoe le efa nomanina nandritry ny 5 taona fotsiny navoaka teo dia nampitoviana. Inona ny antony itenenako an'izany? Satria amin'ny le 16 ho avy izao ho forsena, ho terena isika malagasy anaiky an'io président io. Satria isika malagasy ho terena hoe io ny laninareo, io ny lanitsika, io ny lanin'ny Madagasikara. Dia isika ve anaiky an'izany mandra-paharoviny mandritra ny 5 taona indray? Izahay ane aty afaka manao zay hoe tsy naomby zany ny fanakanana ny malagasy koa tsy taitra ka dia aleo samy andeha hiandry izay gadonany eto mandritra ny 5 taona. Fa tsy mandry ny saina. Madagasikara faharoa mantra indrindra. Ny malagasy 7% tsy misakafo araka ny tokony ho izy. Ny jiro sy rano eny amin'ny tanan-dehibe efa tsy misy, ny any ambanivohitra moa dia efa tsy lazaiko intsony. Tsy manana jiro sy rano mikoriana amin'ny isan-tokantranony ny malagasy. Tsy manana asany 20 isan-jato ny malagasy. Dia izany ve no andeha ho efintsika mandritra ny 5 taona eo? Efinareo moa izany. Ataoko hoe itsika. Isika malagasy no mila mandray tanana ny hoavintsika. Isika malagasy mila mandray fepetra amin'ireo mpitondra mamoitra mandeha makakery ny firenentsika. Ary ny maramila. Ity moako le halan'ny zareo mihitsy ny zavatra ty teneny ty, izay miteneny ty dia voasambotra daholo. Ny maramila malagasy mila mandray andraikitra amin'io firenena io. Manomboka izao ianareo maramila malagasy rehefa tsy handray andraikitra amin'ny Madagasikara, ampijanona an'io investiture io, analan'io olona tsy malagasy. Makakery ny firenena malagasy io dia mandana manao zavatra hafa, fa tsy maramila tandroka aram-vozona intsony ny anaranareo fa zavatra hafa, mercenaire. Izany nanenjena ny Gasikara Fenosoa sy Christian Tabera. Iverenako kely. Nanao émission Christian Tabera le 4 décembre. Dia eo amin'ny minute 9 angambany izay 29 izy no milaza hoe entanina mila mifony maramila malagasy ary ianareo vadina maramila entany ny vadinareo tsy anaiky an'izao zavatra izao, tsy anaiky andray any baiko intsony ary entanina zareo mba tsy anaiko ampiasany ty fanjakany ty fitaovana ametraka ny olona izay tsy lany akory sady tsy malagasy akory io. Dia i Gasikara, satria Gasikara no présentateur teo amin'ny émission dia voasarivotra tao anatin'le izy. So ihany aloha hatreto fa mbola DAT nanaovan'ny zareo anazy. Dikan'ilay atao hoe DAT
dossier à transmettre zany hoe tsy misy déferment fa ny dossier fotsiny no mandeha eny amin'ny fitsarana. Ny dikan'izany dia misy ihany ny fitsarana fa saingy na izany aza mba tsy miditra MD le olona fa na dia izany ara ve dia tena mendrika ho an'ny gasikara, mendrika ho an'ny Christian Tabera ve no nalefa atao fanadihadiana nandritry ny intelo ny verimberina teny. Mendrika ho azy ve no ny samborina amin'ny 7 maraina ao an-tranony. Christian io no samborina natao sarika ampandriana voamaraina tao izy noho izay zavatra ny teneny izay satria lazaiko hoe tsy zakan'io fitondrana io ny fanentanana ny maramila tsy hanaiky ny zavatra mitranga. Inona mahatonga azy inona mahatonga anazy matahotra an'izany? Satria fantany fa misy maramila efa tezitra, efa tonga saina, efa te hitrotra ao fa mbola tsy afaka. Dia raha ohatra ka isika rehetra manentana foana andreo maramila ireo, raha isika ny tonga dia manentana foana andreo maramila ireo dia faran'ireo taitra ihany dia hifo dia akaparty amin'ny vahoaka amin'izay. Hitako koa io didy mpitsarana mivoaka 2 taona tranomaizina ho an'ny Rina SGN Team io. Ore olona, iza mpitsara nanao an'io? Iza ny mpitsara tsy misy materitreritra ngamba izay filazako anazy nanao an'io? Fa io mpitsara izay nanao an'io dia tena hoe mandika lalàna, manao abus de fonction. Inona moa zany ny profo ilazana fa nanao inona Irina Andriamasinoro? Sady tsy misy ninona tao, tsisy eloka nataony ary tsy misy profo amin'le eloka nataony satria na le eloka raha tsisy nul poena nullum crimen sine lege, zany ny adage amin'ny lalàna. Tsy misy sazy rehefa tsy misy ny eloka. Ka inona zany eloka nataony Rina Andriamasinoro? Inona ny eloka nataony Andriamasinoro mahatonga azy ho saziana? Fa raha nita ny vahoaka rehetrarehetra tamin'iny andro iny dia mipetraka somatsara eo amin'ny seza eo izy sa eo amin'le amoron-dalana eo izy dia iny izy tonga dia nisamborina. Dia izao izy saziana 2 taona tranomaizina sasy miantona. Dikan'izany sasy miantona zany manko dia izao ohatrany hoe sursis eo ambony lohany, tsy hoe ohatrany fa tena sursis eo ambony lohany, miantona eo ambony lohany io sazy io ka raha misy zavatra hafa indray mahavoasazy anazy dia miatro. Zany hoe lasa voatery tsy afaka manao ninina intsony zany Rina Andriamasinoro fa sao dia ho samborindreo indray. Engane zany tsy akivy an'io SGN Team io dia mampahery anazy tanteraka tsika fa tsy izany ny tokony hampiembotra ao anatin'ny tolona izay atao ho an'ny firenena. Fa za kosa dia te-hiteny hoe mandra-paroviana koa ny mpitsara no anaiky ho materitreritra atao fitaovana famoretana ny olona izay rehetra mitsangana mijoro ao amin'io firenena io. Izany ane mahatonga maramila tsy say. Misy maramila 4 zao any Antsefa. Lazaina fa nanonga-panjakana. Voalohany aloha sady tsy nanonga-panjakana ireo olon'ireo tsy neritreritra ny hoe hanonga-panjakana fa ny tao anatin'ny sainy dia hoe tsy tokony amony ny vahoaka tsony ny maramila. Izay ny zavatra nalefany tamin'ny regimentany tsirairay, izay no nanentana ny naman'zareo hoe aza mandefa olona be dia be eny amin'ny 13B amony ny malagasy. Dia izay ve zany no fanonganam-panjakana aminy. Nefa le fanjakana narovana teo koa dia fanjakana mpanongana satria averina foana ihany iary manana Razafy Mahefa ny tokony président par intérim teo fa tsy Tsay Christian na i général Richard Ravalomanana mihitsy. Oui, efa fantatra daholo sa zavatra rehetra zany fa hozy izy hoe mbola averiko aminareo. Rehefa